Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Kalanoro. Tantara no soratan'ny Aloka Tefisan. Ireto avy no anome aina ny tantara. Rotsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez, fahendrena Raherinambinina ary Diavina. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanampy. Nanatontosa. Angola Piti. Andro fahadimy sady farany. Maman? Ahoana zanako? Efa tiry hafa misy inona e. Fa tapaka nga ho antsiry fa te handefa tele ahy e. Ohatra mbola tapaka tokoa izy io ko. Todisy matetika tapaka loatra izy zany ka. Eto makaty kely io telefoniko io maman mba hanaovako Facebook e. Azafady? Ty ary fa efa mba nanahoana zao aloha ny fatsapahanao ny tenanao ka. Ohatrany hoe reraka izany foana ho azy ahy e. Tsy haiko hoe maninona. Ka manaova repo tsara e. Mety lenao mazoto manao basket foana no anton'izany angambako. Dia zao vao mitaky ny arerahana. Ay, iny koa fa miverina ny jiro. Dia mba alefaso kely ange io tele io ry maman e. Rehefa alefako e. Io fa mandeha. Mazoto hoe no fa andeha ao ambadika ao aloha. Ok, merci maman. Tsy mila manalavitra ny mihitsy aloha fa tsy fantatra izay zavatra mety hitranga tampoko. Allo? Ahoana tsara hoe? Fananinona e? Ay, allo fa hiantso pompier aingana. Nisy court-circuit hono tao amin'ny magasin ka nitarika fahamaizana. Allo fa hiantso pompier aingana ka. Loza foana ty mahazo antsika ity rova. Maitsisy azo niraisina amin'ny magazay lehibe ny tantranonao dia ny fiara-miasa indray moa miena tsikelikely foana. Dia naloza. Tao anatin'ny fotoana vitsy monja dia 4 ny accident. Ary ny tena loza dia mamono olona tsy manatsiny akory. Rehefa nandinika rova dia tsahatra tanteraka lizy fa mitera-doza fotsiny amariny. Ary sao dia mba ilay soferanao kosa ary ny tsy mitandriny. Dia tsy haiko tsony aky fa misisy loatra dia voaterina tsahatra mihitsy aloha. Dia inona indray zany zao no ataontsika fidiram-bola raha izany ka? Tsisy afa-tsy le tranona mpanofaina loatra etoko. Efa sationany amin'le nambarany faholaina angamba ange. Fa alaina izy e. Iza fa tsy le vazimbana le kalanoro re. Hay tokoa moa. Dia avy aloha zany ho alaina eny fa ny zanako kosa aloha tsy foiko mena azy zany. Dia ahoana moa zany no atao rova? Efa 3 andro nge sisa dia tapitra le fiatrandro ny menetsika mariny. Na inona ataony dia tsy ho atolotra azy zany ny zanako rangaty miterahany akafa ianao dia omeko alan'oro fa raha imiza kosa aloha dia tsy mialy eto amiko zany aza mba miteniteny foana moa rova. Tsy miteniteny foana fa zany ka fa ny zava-misy ny lazaiko dia zao rehefa nandinika dia tsaratsara amintsika angamba mifindra any amin'ny dada sy neny aloha mandrapaka. Fa maninontsika ny ifindranika ka mbola rena azo avy tamin'le namanao anenina avy tanan'ity tranopetrahantsika ity iza no mahita sao dia mbola hodorany kilato indray tsika rehetrarehetrako. Tsy maninona raha tsy mampisy olana eo amin'ny ray aman-dreninao zany e. Tsy olana zany fa efa niova ry zareo ka tsy ohatran'ny taloha tsony ane izy zay zany ko. Aleoloha mody arahana ny tenin-drova ka rehefa tsy maintsy ho faty anefa izay dia mila manohitra n'izany dia voatery anaraka ny tenin-drafo ihany. Tsy maintsy ho ateriko any aminy ihany zany mijako. Iny na dia tsy foiko aza. Rehefa any izy tsy sanatra eo vonoana akory fa ho ataony manampy azy fotsiny. Matya, fa inona izany? Ohatrany hoe rano natopaka be izany. Tena kosa marina. Iondray ilay olona fo kely fa mitsangana manoloana io. Fa inona indray nataonao eo e?
tonga ny fotoana tsy maintsy anaranao efa nresaka izay sy nirainao dia indro fa tonga kanao ndao mitsangana aingany zato izy tsy anaraka anao zany aho tsy anaraka anao zany aho tsy maintsy anefa na tianao na tsy tianao efa vita voady amiko ianao omeokery itsangana ianao dia aza manao hitra itsony eo mitsangana fa mbola lava ny lalana lehantsika mihiza tsy anana herany ohatra itsony ianao mihiza fa hitsangana ho aiza ianao mihiza fa ho aiza ho ahy ianao aza mihainao azy fa ny lalana zorony mihiza fa ho aiza ianao ohatrany hoe tsy tompony tenany zany ange izy aleo fa ho tazomiko mihitsy ka mitsanona moa fa mbola tsy salama ange ianao mihitsy mialay ianao fa za mitazona akory kay tosany indray no natoso marina fa ahoana ary mihiza fa inona ny mahazo anao ohatray fa ino zany zavatra ohatrany ohatrany na ino zavatra ny anjery zany ateo andraso hoe jereko mihiza miverena moa mihiza rova fa ina minazo anao ohatry ny vakarangy ny oronao zany laso mihiza lasa ny voaka ny fambara ho aingana renao ribera fa oizy izy eny aleo fa jereko ary iny mamikifiky eny tokotany iny tokoa izy aleo fa rahako ingana mihiza fa oizy ianao mihiza aza mihainao azy akory fa ny lalana zorona mihiza miverena fa oizy ianao iny tena ohatra ny misy mitondro zany izy vetivety monja dia lasa lavitra aleo fa enjehako foana iny tsy maintsy tratrako iny dia aleo samborina ny tanany dia tazonina mela ho ainao fa mela to mafy be izy zany tena mipotraka ny anjera marina saika tapaka hatramin'ny lamosiko dia oiza zany izy iny vetivety teo dia dify tena tsy tazako tsony sa ve mety le kialanao reny ny tonga azy naka taty fa mody tsy miseho amiko fotsiny minao fa mety ho zay tokoa ka laza mantsy izy fa ho alainy ety raha tsy tonga manatitra amin'ny zany dia tena nitaterahany tokoa zany tapitra androany tokoa mantsy le fito andro ny mena bera fa aizy mihiza tsy tratranao tonga tena tsy tratrako tsony ake lasany ihany mihitsy lasaniza lasan'le olona ihany minao fa le kialanoro ny to ambadiky reny fahandehanany reny fa tsy mipotra tamintsika izy tsy maintsy alaiko ny zanako andao arahana any tsy manaky an'izany ary bera hoeto makany mitsangana ianao dia ndao fa tsonao daholo zao rehetra zao ndaso fa akalakilean'ny fiara dia enjentsika any mihitsy ary aingany ianao teto amin'ity varitra iny fankahitana voalohany rova dia aiza izay lavabato ny diranareo atoroy ahy hijereko ny zanako azonao antoka tsara fa ate le kalanoro no mipetraka tsy hitako fa ohatra ny tratra ny fanovahamaso zany dia tsy mety tadidiko ake iny fa tsy lavitra eto fotsiny aloha le lavabato raha mifandiniako azy aleoloha atsotsona fotsiny misomba eniny ihany mihiza aiza renao aiza ianao fa miandry anao mama ary to tsy misy mamaly akory andao mba koaroana any ambonimbony any sao dia mba andrika andao ary tandreny fa malama be ny sisin'ny rano iny andao monjy fidina am'izay fa mety tsy hitantsika tsony angambana izy anio tsy mba reraka venao rova tsy miala eto zany raha tsy miaraka mihiza zanako rangaty rova efa ariva ange ho an'ny andro andao any tanàna dia miresaka ny komitiny tanàntsika dia mba miaraka amin'ny lehilahy mahery mitady amihiza aty dia mbola hiverina hitady amihiza aty tsika eno tsy maintsy miverina makaty tsika fa aza manahy ianao ay raha zay dia ndao ary tsy tafody any andreny vohitra tsontsika fa efa ty amindineny aloha zany mandra-pa sady tsy hiverina any andreny vohitra any raha tsy miaraka amin'ny zanako
tena tsy ho hita tsony angambo mihitsaka. Efa ho herinandro mahery fe izao nanjavonany. Ka efa nialana nenina daholo le renirano miakatrany fa dia tsy hita kely lava-bato. Fahadisoana daholo sy nahatonga an'izao vera. Fahadsoka ahoana raha matoty Ka ianao nanaiky hifanaraka amin'izany kalan'olo izany fa tsy izaho e. Aleo kosa aloha mba tsy hifanome tsinitsony angamba fa efa fantatao tsara nge ny antony nahatonga an'izao rehetra izao e. Tsy fidiny akory. Dia mitadiava fa izany va olana ianao hiverena mihidy eto amiko. Efa mba nanao ny azoko rehetra natonga izy izay fa tsy hita e. Ary ny zavatra mahagaga aminao dia ianao ohatry ny faly ny liba tamin'ny arenany mendreny nefa rehefa ratsy dia hilika eo amiko rery ihany. Fa zangana alala hoe arena azonao tamin'ny kalan'olo reny ka. Efa eny efa ranoraraka ireny. Na za koa zange tsy nanapo hoe ho tonga amin'ny fanjavonany mihitsy e. Ary aza mody manadio tena tsy eo intsony ianao raha angaty fa efa fantatro tsara izany a. Aleo fa angina tsy hiteny intsony ary izany ary. Raha endry ianao dia atao fa izay verena mihidy eto. Misy olona anie izany rangaty fa jereo e. Vetivety eo. Salama tompoko. Ahoana tsara hoe? Zany ve? Aleo fa zo ihany dia hoeny amin'ny hopitaly izay ary misaotra betsaka. Fa izy izany ry bera dia ahoana tsara hony? Nisy tovovavy hitan'ny olona izany no teny amoron-dranomambato hoe dia efa nentina any amin'ny hopitaly. Sao dia mity izany? Tsy haiko rehefa andao jerena aingana sao dia mba izy ihany e. Andao tokoa ary e. Meza, hitako ihany ny zanako. Efa nanabe afa tsy ahitanao tsony ny zanako. Papa sy maman, saika maty ane ahy e. Fa ahoana ry izy mivady fa inona no natao mihitsy tany amoron-drano lavitra be tany? Efa tena saika tsy namantsika tsony izy fa soa ihany fa mba nalaky tonga aty amin'ny hopitaly tantara lava be izany dokotera raha hoe ho tantaraina aminao fa aleo rehefa misy fotoana angamba dia ho tantaraina anao ihany Fa tamin'ny fomba ahoana aloha no nahavitra anao tany ry mihitsy Eno tamin'ny alalan'ity zavatra ny ambosonako ity rery maman fanomezana ny mensandrena namako anaty tsy azoko fa inona iny zavatra iny hoe mba tantara ho anay tsara ry mihitsy nanomboka tamin'ny andro tsy nahitana ianao reny intsony tsy tadidiko tsara izay zavatra tena niseho e fa zaho efa tao anaty lavabato natsiaro teny gaga be aho tamin'ny fomba ahoana moa izany nahatongavako tao raha izaho mbola sondriana nandinika amin'ny manodidina iny no nipoitra tamiko indray ilay olona foakely izaho ozy izy nitondra anao taty nalaiko mba hatao namana ianao ozy izy mantsy aho dia tsy nanaiky aho moa dia nitady lalana ivoaka ihany koa fa tsy hitako izay lalana mivoaka rindrim-bato avokoa manko no nanodidina anahy tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana izany nahatafidiranay tao tsy afaka atsony ianao ozy izy mantsy anahy izaho moa reraka dia nipetraka dia ny andro izay nataony teo dia tao andro aman'alina trondro manta sy karazany zavatra tsy haiko hoe inona no narosony anahy tamin'izany tsy nisy tiako ankoatra ny tantely nefa dia ny tantely ihany no nataoko sakafo nandritra izay fotoana nitazomanana anahy izay nisy fotoana nefa izy saika ampiravaka karazana vakana maro isan-karazany akanjo nitopy an'ity rojo misy lakroa volafotsy ity izy dia nitsirepirepy tao anaty lavabato tao zakany angamba ny herin'ny voaka tamin'ity ohatra ny tezitra be izany izy nijery anahy dia natery ny voaka hiala tao anatin'ilay fipetrahana vao tafavoaka dia nidina nanaraka moron-drano rehefa navita lalana lavalava nefa dia ohatra ny fanina be izany dia tsy narezay ambonin'ny tany intsony dia io zaho aty amin'ny hopitaly io lehilahy ray mpanjony izay no nanatitra azy taty amin'ny hopitaly efa tena saika ratsy ho taminareo fa tena mba soa ihany fa nisy an'io mpanjony ioko mbola nisy fitahin'Andriamanitra tena fitahin'Andriamanitra tokoa no mbola nahavelomanao isaorana izy dia mifono dada fa tsy naharo anao zanako manomboka izao dia hivavaka amin'Andriamanitra tsika manomboka izao dia hivavaka amin'Andriamanitra tsika nakina ny fiainantsika mba
Iarovana anao foana foana fa honao ry izy mivady eny dokotera fa mba iza marina ho a le olona nakakeriny azy tsy haiko tsara e tsy haina vazy mba nazany kalan'oro zany tokoa ibera angamba ny mahalala azy kokoa e kalan'oro angamba e kalan'oro natolotsy ny Malagasy FM ho anao teo kalan'oro tantara no soratan'ny aloka Tifson ireto avy no nanome aina ny tantara rotsy fitiavana aina tantely niaraka tamin'ny Sinez fahendrena Raherinambinina ary Diavina nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanampy Nanatontosa Angola Piti